Manolotra ny arahaba indray ry ava-malala tafaraka indray isika amin'ity fotoana ity. Itsotro ambavaka isika ny namantsika any ampitan-dranomasina Rasoa Mevazainy. Manana ny tsy fahasalamana izy eo amin'ny maso. Maniry ny fanasitranana. Na dia efa teo aza fitsaboana dia mbola tsy misy fiatsarana koa andeha hoentsika ambavaka izy mba ho kasihan'Andriamanitra. Hivavaka isika tao. Raha io misaotra satria afaka izahay Tompo manonona ny anaranao mandrakariva. Ary afaka koa izahay mitsotro ambavaka ireo namanay. Kehitriny havanao zanakay, zanakao ihany koa Rasoa Mevazainy izay any ampitan-dranomasina any manana tsy fahasalamana eo amin'ny maso. Efa nanantona ny mpitsabo izy Andriamanitra ho mangataka aminao izahay, hamindra fo aminy, hamela izay mety ho fahadisoany ary hikasika azy amin'ny fomba manokana. Ka ireo rehetra izay natao, na ny fanafody, na ny fitiliana sy ny zavatra rehetra izay natao tanterahatra mpitsabo, dia hitondra fanasitranana feno ho azy izany. Meo azy ny fanantenana fa eo anilany ianao, ary ianao ilay efa nomba ny olonao tamin'ny lasany dia mbola hiara-dalana aminy ihany koa. Ireo rehetra manana ny tsy fahasalamana eo amin'izany taova izany, hitsinjo azy ireny ianao Tompo tahaka ny tsinjovanao ny olonao hatramin'izay. Ka sy ho tahaka ny Bartimeo izy, ka hanana fahiratana mazava eo anatrehanao eo amin'ny fiainany manontolo. Mivavaka dia angatahanay noho ny amin'ny anaran'ilay tianay. Amen.